eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko hoy aho aminao aminareo zay mahita sy mandre ahy am'izao fotoana izao raiso ho fahasoavana lehibe ho anao ho anareo ny fisiany zao fandarana zao tompoko fandarana zay mampafantatra ny olona ny fisiana ozina sy fanaratsy miasa eo amy zanak'olombelona sy eo am'izay zavatra ataony zanak'olombelona raiso ho fahasoavana lehibe ho anao zany tompoko mitena zany mantsy aho satria ny fampianarana tahako zao de fampianarana vitsy mpanao le izy kanefa tena ilainy mino fa manamarina izany ianao am'izao fotoana izao atao ahoana tokoa tompoko ny fomba fiady amy fahavalo dia nioza sy ny devoly raha ohatra ka tsy fantatra ao akory ny momba azy ny fomba fiasany sy zay ambarany baiboly mikasiany am'izany ozina sy devoly zany tao anatiny taona maromaro nitondrako fanazavana sy fampianarana mikasikany amin'ny ozina sy mifanaratsy na tao amin'ny fiangonana misia na tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalan'ny televiziona dia marobe tamin'ireo olona zay nandre ary nahazo tsara ny fanazavana mikasikany amin'ny ty fampianarana itya no afany tompo ohatra izao zazavavy kely anakiray izay io zazavavy io a narary tsy hoe ino moa zany tena fototraretina teo aminy fa nisy fery teo amy tratrany kanefa tandrifony fery io tao amy lamosiny tao de nisy fery ihany kio de fa natao daholo zay fitsabona araky zay azo atao tam'ilay zazavavy kely fa tsy sitrana mihitsy ho zazavavy io de ndray andro tapa-kevitra ny renibeny satria ny renibeny de nandre nitoroteny ny fampianarana nataoko matetika tamin'ny alalan'ny radio de nanapa-kevitra hoe hoentiny mba ionamiko mba anaovana vavaka io zavikeliny io de raina jesosy fa rehefa tonga tany an-trano izy mianaka zany hoe tokony adiny roa eo teo izy tonga tany an-trano de akory za magaga fa taorinany tolomasona ataon'ilay zazavavy kely dia maina le fery teo amy tratrany sy tao amy lamosiny ary de sitra tanteraka malaka kehitriny de tsy verina tamintsony zany aretiny zany hitanao fa fahasoavana lehibe ho an'ny olona mihitsy ny nandre ny fampianarana zay nataoko mikasiany amin'ny ozina sy ny fanaratsy de tak'izany akeo vehivavy anakiray zay narary ny aretina diabeta ary efa mitsidrina insuline ny efatra isan'andro de marina moa fa zany vehivavy zany a de zanak'olona mpitaiza olona mpanandro reny ka rehefa nanatona io vehivavy io tantara tampoko ny amin'ny fisinny aretina teo amy tena fa teo sitrana izy teo afaka izy de teo no nilazako taminy sy nampahafantarako azy fa aretina diabeta mahazo azy fa saiko ny eo ambadiky le aretina dia fanaratsy de vody ka rehefa natao ny vavaka ho an'ny vehivavy io de omena voninahitra andriamanitra fa sitrany izy ary nanomboka tamin'iny andro iny de nitsinitsindrona insuline itsony izy ary sitrany izy mandraka kehitriny omena voninahitra ny tompoandriamanitra ny am'izany rehetra zany ry mpiany malala ka ny tiako ambara de zao tsy kisendrasendra velively ny fisiny zao fandariny zao amin'ny alala zao fahita lavitra izao ary tsy fifandrafinjavatra ihany ko ianao zay mahita sy mandrea am'izao ry zao fa efa nampidiriny tompo andriamanitra ao anatin'ny programany zao fandariny izao sy ianao mahita sy mandrea am'izao ry zao satria tia nafaka anao ny tompo andriamanitra tia nasitrana anao zay marary izy tia maniolana misy eo amy fiainanao ihany ko izy tia nova tantaranao ratsy ho lasa tantara tsara izy ary ambonin'zany zay nataony jesosy fahiny de ambarako aminao tokoa ry avany fony izy nandalo tety ambony tany
fa mbola hainy atao sy tanterahana am'izao vaninandro misy antsika izao. Zay fa nataony tam'izany andro zany arak'izay fa nijoroky vavolombelona taminao teo mikasiany am'ilay zazavavy zay nisy firy tao amy tratrany ary namaly tao amy lamosiny, mikasiany am'ilay vehivavy nisy aretina diabeta zay asana devoly zay nataony tam'ireo olondreo, de mbola haina atao eo amin'ny fiainanao am'izao andro misy atsika zao. Ka hoy iaho hoe olana manao ahoana no mahazo anao am'izao fotoana zao? Olana manao ahoana ny mahazo anao am'izao fotoana zao? Tantaky ny ahoana ny fisian'ny aretina eo amin'ny fiainanao? Sa misy herina ozona sy fanaratsy miasa eo aminao? De hoy iaho hoe mino sy maneke fa mahavoavonjy sy mahafaka anao Jesosy Kristy, le zanaka natokan'Andriamanitra, zay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona, zay ambara amin'ny baiboly ihany koa fa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Enina dia olana sy aretina efa antaona maro azy io mahazo anao io, de hoy ihany aho hoe mino sy maneke ary matoky fa hainy Jesosy ny mamonjy sy manafaka anao am'izany olana sy aretina mahazo anao zany. Averiko indray, mila manana finoana any Jesosy ianao, mila resy lahatra ary babo ny fonao fa Jesosy Kristy irery ihany no vaolana ho anao am'izao zavatra mianjady eo amin'ny fiainanao zao. Ohatra efa nisy ato anatin'ny baiboly zao tantarako aminao zao. Tantarako aminao le izy mba afantaranao hoe mila manana finoana tokoa ianao. Jaona 5 de 1 ka hatramin'ny 2:1. Tsy ovakina moa le teny fa lava be. Ndray mandeha tafahoana tamina lehilahy anankiray Jesosy, lehilahy zay teraka jamba voateraka zany izy. De raha nahita zany lehilahy zany Jesosy Kristy de nanapa-kevitra fa anasitrana an'io lehilahy io. De tak'izao zany no nataony Jesosy ho fanasitranana an'io lehilahy io, araka voalaza ao amin'ny Jaona 5 1 ka hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 7. De tantarain'ny baiboly hoy Jesosy hoe tantarain'ny baiboly hoe nandrora tam'tany Jesosy de nanao feta tam'ilay rora sy lay vovoka. De nalainy Jesosy lay feta vita tamin'ny alalan'ny rora sy lay vovoka iny de naosy Jesosy tamy mason'ilay tovolahy. De aveo hoy Jesosy taminy, mandeha ihany ianao makany am'ilay fary atao hoe Siloamo, de sasa hoany ny masonao. De nio angery havana manaly raha olona hafahafa ity lehilahy ity de tena tezitra sy tafitohina tam'izay nataony Jesosy izy, satria fanasitranana no mitadiavany tamy Jesosy. Kanjo voalohany nasiany Jesosy feta tamin'ny alalan'ny rora sy vovoka ny masony. Aveo mbola nirany Jesosy indray hoe mandeha ihany ianao, mandeha makany amin'ny fary Siloama de sasany tarenao. Raha olona hafahafa hoy eo ity tovolahy ity de tezitra sady tafitohana, satria vavaka fanasitranana no mba nandrasa tamy Jesosy. Kanjo zavatra tak'izany no seho teo amin'ny fiainana. Tsy zany nefa zava-nisy fa tao amin'ity tovolahy ity ny finoana, ka tsy nahoany mihitsy zay zavatra nataony Jesosy taminy sy zay zavatra nampanaovany Jesosy azy, fa ny fantany de hoe Jesosy no manao zao zavatra ao. Anko Jesosy no mampanao ahy an'ity hoe andeha hoany amin'ny fary Siloama mba ho sasana ny tarehako. Ary zay finoana izay no nahatokany ity lehilahy ity tsy nisalasala fa nanaiky nakatò zay nataony Jesosy sy zay nampanaovany Jesosy azy izy. Vokany sitrany izy naheratra amin'ny masony. Andao ke vaketsika voasoratra 1:5 rehefa nilazany izy
de nandrora tamy tany ka nanao feta tamy rory dia naosiny ny mason'le jamba ary isy taminy andeha sasao ny masonao any amin'ny farisoloamy zay atao hoe radika ny raina de lasa izy ka nanasy dia niverina nahiratra koa zay ny fanotra taminy sy zay nahita azy fa mpangataka izy taloha de nanao hoe tsy ity va le nipetraka nangataka de ony sasany izy ity fa ony sasany tsia fa tahaka azy ihany ary koa izy izao no izy sitran'le tovolahy finoana zay tao aminy no nisarika an'Andriamanitra nisarika ny herin'Andriamanitra hitondra fahagagana hitondra famonjena hitondra fanasitranana hitondra vahaolana teo amin'ny fiainan'le tovolahy mbola tantara mitovy am'izany ihany ity tantarako aminao ity arak'izay voalaza atao amin'ny Luka toko fafito amby folo indray andininy firaiky amby folo ka hatramin'ny andininy fa sivy amby folo tantarany baiboly eto indray a fa tafahoana tamy Jesosy ny lehilahy boka folo de nitaraina tamy Jesosy reo boka folo lahy reo nitaraina mba ho sitranina nitaraina mba ho afana amin'ny aretina nazo azy ka natonga andreto boka ireto nitaraina tamy Jesosy satria fatany ary ambony zany efa eniny fa Jesosy no vahaolana ho azy ary Jesosy de tena inony fa mahay manafaka ny aretina eo amin'ny fiainany zay nazo azy de rehefa nitaraina tamy Jesosy reto boka folo lahy reto de ina ho ianao no natao Jesosy mandehana ianareo izy misy ho ampisorony mandehana tsy hoe nanaovany Jesosy fa afaka manokana izy na hoe namiatrany Jesosy tanany izy fa ny raha Jesosy hoe makanesany ampisorony ianareo misy ho ampisorony efa fantatry zao fa boka ry zareo indray mbola anyrahanazo any ampisorony fa zao ny zava-nisy tsy nirorosena reto boka ireto na nisalasala hoe aninany moa isika fa efa fantatry zao fa boky isika fa dia finoana no nany akeny andeha ho any am'le mpisorony satria fanta fa Jesosy no teny taminy Jesosy no naniraka azy ka rehefa Jesosy no teny de fanta zany hoe ho sitrana izy ho afaka amin'ny aretina izy de inona ho ianao no nitranga raha mbola nandeha tena mpandiana ndreto boka folo lahy reto de hoy ny baiboly hoe nihitsana ny raraka tena mpandianana lay aretina bokana zay nahazo andreto boka ireto zay voalaza atao amin'ny Jauna safady Luka toko fafito amby folo de zao ny voasoratra hoe andimy fefito amby folo ary raha hitany ireo de hoy izy taminy mandehana misy io ampisorony ary rehefa lasa izy ireo ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana de niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahely sady nikoka tamy tongo Jesosy ka nisaotra omena voninahitra ny tompoandriamanitra ry havana fa sitrana reto boka folo lahy reto ka nytiako evina amin'ny alalan'izay tantara izay de izao raha manana finoana ianao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy Jesosy no mpanafaka sy mpanasitrana Jesosy no vahaolana ho anao de ho hitanao sy ho tsapanao ny herin'Andriamanitra miasa eo aminao amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko ho anao anio amin'ny alalan'ny vavaka zay ataonay raha ohatra ka miona aminay ianao na mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana refiandondrakely tena mahagaga ary tsy takatry ny saina matsy ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny olona zay manana finoana marina zany ry havana malala manarak'izany a manasa anareo zahay izahay fiangonana refy andondrakely tena manasa anareo ampanetretena ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay isaky ny alahady miditra fitorasatra fidirana voalohany miditra amin'ny folora fidirana faharoa ary miditra amin'ny ray ora sasany ny fidirana fahatelo ary manasa anareo ihany koa mba anana finoana ny ahitan'Andriamanitra rehefa tonga mamonjy an'izany fotoam-pivavahana zay karakarany zany mba anana finoana fa mamonjy ny tompo manasitrana ny tompo manafaka ny tompo mandritra ny fotoam-pivavahana zay ataonay ny olona napetraka matsy ndraindray de izao hoe
maro amin'ny olona no teo voavonjy, teo sitrana, teo afaka, fa saingy manana sainy sy ny heviny izy. Tsy vitsy amin'ny olona no miantso an telefôniny de hoy izy hoe tsy ho sitrana, tsy ho afaka ve zany izahay raha tsy makany aminareo, raha tsy mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonareo. Ry hafa anao, zany no finoko, tena mino aho, fa raha mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay ianareo, na miona aminay ianareo mba hotorinay teny mba hametrany tanana de ho afaka. De hoy aho hoe raha zany no finoanay, nahoany kosa ianao no misalasala. Raha o Jesosy tamilay lela-jaba nosorana fetany masony de ny rano hoe mandehana makany amin'ny Farisy Siloama sasao nitarenao, de raha nandala ijaba hoe de tsy maintsy hosorona fotaka atako zao ve vao sitrana, tsy maintsy mandeha makany amin'ny Farisy Siloama manasata re ve vao sitrana, manina raha metranao tanana, nanaovanao vavaka manokana. Raha ohatra ka zany natao le jaba de nino venao fa nosotrany Jesosy izy. Raha o Jesosy tam'ireo boka folo lahy makanesa any ampisorony de namaly le boka folo lahy hoe ina moa ny atondina ihany, zay efa hita fa boka, maninona raha ohatra ka ametranao tanana izay nanao vavaka na anaovanao vavaka manokana na de misy renena na sika. De mieritreritra ve ianao fa raha zany no teny nataondreo boka de nosotrany Jesosy ve izy. Ry havana malala, ry mpiaino ay am'izao fotoana zao, raha manana finoana ianao dia hovonjen'Andriamanitra. Ary zay matokanay nampianatra zao afatra, nampitondratra zao afatra zao mba atokanao anana finoana hoe raha monjy ny fotoam-pivavahana zay ataon'ny fiangonana Refendrondra kely ao de mino fa ho sitrana, mino fa ho afaka. Tsaroko ndre mandeha zay nisy vehivavy anankiray zay narary, nisy tomera atao amin'ny lohany, ary ny fanapa-kevitry ny dokotera de hoe hodidina izy, de fara moa nanapa-kevitra izy menakavy hoe andao ary hoan'ny la réunion. De tompom-karakarana zay fitsaboana teny zay fanangonam-bola de naeno toritena ataoko tamin'ny radio zany vehivavy zany de namotsy fotoam-pivavahana tao fiangonana Refendrondra kely. Ina natoka azy toka atao satria nino izy fa le fotoam-pivavahana le vavako ataonay eo de anafaka azy. De inona tokoa no nitranga rehefa nisy vavaka faobe nataoko tam'izay fotoana zay de tsapany vehivavy io hoe eninisatra niotra tao amin'ny lohany tao de sitra tanteraky izy miaraka tavavany teny ary tsy verany tamintsony ny aretina. Ny finoana no nasitra anazy. Takizay ihany koa ty ramatoa anankiray ity, dokotera izy io, zay tratra ny aretina meningite. De efa reraka be mihitsy izy, efa tsy mahazaka ny lohany tsony izy fa efa miondrika. Ary na dokotera namany ary de tsy nanakambara-tsony ny aminy hoe inandray mifanafody omena azy, satria efa natao daholo zay azo natao fa tsy sitrana. De ndray andro nanapa-kevitra izy hoe amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataoko. Efa tsy navela ny havana izy, tsy navela ny vady aman-janany izy, fa sisika ihany de le mpanampy tao aminy nyteneny hoe tantano aho izy izy hoeto amin'ny fiangonana io. De deraina Jesosy fa ny finoany de hoe ho sitrany izy raha tonga ao, fa tsisy antony andehanany namonjy le fotoam-pivavahana nataoko. Raha ohatra ka tsy mino izy fa tena mino izy, ary tsy nametrako tanana akory fa atao anatin'le fotoam-pivavahana, mbola tsy nirava akory ny fotoana de tsapany sitrana ny tenany. Ary zao mihitsy ny teny tam'le mpanampiny zay nitantarainy tamiko, ortia sitrana ozy izy, ortia to tsy maninona ozy izy, tena afaka. De manaka ankehitriny tsy verina tamin'io ramatoa dokotera intsony ny aretina, tena sitrana tanteraky izy. Ary isaorana moa ny tompo fa anisan'ny olona manandraikitra amin'ny fiangonana misy azy am'izao fotoana zao. Ry havana, ny asa fanafana ataonay de inonay fa marinin'Andriamanitra, ary efa hitanay sy tsapanay fa nanamarina izany tokoa ny tompoandriamanitra. Fa ianao ihany koa etsan-danina de tokony ino fa misy tanan'Andriamanitra eo aminay, ary misy tanan'Andriamanitra, serin'Andriamanitra miasa eo amin'ny ao amin'ny fiangonana
na ao anaty fotoam-pivana zay ataonay. Zay no ato matonga amin'ny taonanao hoe minoy ianao, minoa Jesosy, minoa zao afatra hitinay zao, minoy ianao raha manasanao mba ho avy iona aminay izahay, iona aminay ianao sy manasanao zahay mba ho avy amonjy fotoam-pivavana zay ataonay. Farany ivavaka ho anao ao, ivavaka ho anareo am'izao fotoana zao. De zao mbola miantso ihany aho hoe ny ino fa na de misy elan'elatany azy, elan'elatany eo amiko sy aminao, de mino fa hiasa ihany ko ny tompo anafaka anao. Ivavaka antsika am'izao fotoana zao, apetrao amin'ny fonao ny tananao, na apetrao faritra misy mararanao tananao, na mandoly mihitsy anao ao anatin'izao vavaka ataoko izao, fa hiasa tompandriamanitra. Anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao izy. Zay nataony fahiny, fony izy nandaty tebotany, Jesosy io lazaiko. Zay nataony fahiny tamin'ny andro andro apôstôly, zay nataony fahiny tamin'izao taonjato misy atsika izao. Nahitako olona maro be no afany Jesosy, no vijeny Jesosy, no strany Jesosy, no vany Jesosy ny olona teo aminy. De mbola haino atao am'ty ora zay anaovako vavaka ho anareo ity. Ivavaka atsika tompoko. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra, misaotra anao ao. Favaka nanambara tamin'ny olona kasiny aminao Jesosy, fa ianao no vaolana ho anay kasiny amin'ny zavatra rehetra zay mitsanga io fiainanay ankehitriny. Ry Andriamanitra, misaotra anao ao ny amin'ny fahasoavana pombanao ahy. Am'izao fotoana zao aza dia mivavaka aho ho an'ireo olona zay ao anatin'ny olana, satria misy ozina na misy fanaratsy manaketra ny fiainana. Mivavaka aminao aho ho an'ireo olona zay marary, efa very hevitra sy tapidalakale manoloana ny aretina mahazo azy. Mandrafo am'ireo olona ireo, mamiala ny eloko ireo olona ireo, ary amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretinao, mandidy ny ozina sy fanaratsy ao, hiala amin'ny tenan'ny olona. Vonjena amin'ny anaran'i Jesosy any ny tsiraray avy. Misaotra Andriamanitra, ainao ataony zavatra rehetra, tena mpamonjy, tena mpanafaky anao, omena voninahitra mandrakizay anao ry Tompoandriamanitra. Ary mivavaka aminao aho ho an'ireo olona zay mino am'izao fotoana zao ka tapa-kevitra fa monjy fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana Refy Androndrakely. Mandrafo amin'ny anao, vao miala eny an-trano izy de fa sehoy fa miasa eo amin'ny anao. Ary vao toka ao anatin'ny trano fiangonana mamonjy fotoam-pivavana izy, atao fitsapa fa miasa amin'ny herinao ka tsy na de tsy ametra tanana azy de ho sitrany izy, ho afaka ny olana eo aminy, teny hitahazanao am'izao taona diavina izao. Misaotra ry Andriamanitra io, ny dera ary mihaja ary voninahitra de atolotra ho anao Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra tompo, halleloia, amen. Ny dera sy ny haja ary ny voninahitra moa dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa mialoha teny isarantsika de ty manamafy aminareo aho fa tena tia anareo ny Tompoandriamanitra. Tsy kisendrasendra na fifandrifinjavatra ho iao, ianao mahita sy mandre an'izao fampianarana entiko izao. Fa efa ao anatin'ny programan'Andriamanitra ny hamonjy anao, ny hanafaka anao, ny hanova tantaram-piainanao ratsy ho lasa tsara. Noho zany miantso anao mba hanana finoana, tena finoana an' Jesosy fa izy ho vaolana ho anao tokoa. Miantso anao mba hanana finoana fa raha monjy ny fotoam-pivavana zay anasana ianao dia mino ary matoky fa raha tonga anao de hiasa ny herin'Andriamanitra, hiasa ny herin'Andriamanitra amonjy sy hanafaka anao, tena anao zavatra lehibe sy mahagaga ao fiainanao. De hoy aho hoe maninona moa ny hafa nandray fahasoavana rehefa nino izy hoe misy herin'Andriamanitra amin'ny fotoam-pivavana zay atao le fiangonana Refy Androndrakely io. Maninona izy no nahita ny herin'Andriamanitra ny azy fa ianao tsy ahita? Manana ihany ko finoana fa raha tonga mihaona aminay ianao de hositran'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra izahay, ny finoanay de eo aminay ny tanàn'Andriamanitra, tsy miala aminay ny tanàn'Andriamanitra. Ary zay no ato mahatonga anay sa mivavaka ho anao sa mametra tanana aminao. Ka raha mino anao de ho hitanao tompoko ny voninahitr'Andriamanitra, ka midera ny haja ary voninahitra de atolotra ho an'Andriamanitra irery ihany. Io voasoratra io moa ny telefônina ahafahantsika mifandray, ary voasoratra io ihany ko
ny ora ny sakalady anaovany fotoam-pivavahana miditra fito sasany fidirana voalohany, miditra amin'ny folo ora fidirana faharoa, ary miditra amin'ny ray ora sasany fidirana fahatelo. Ny andavanandro ihany ko zahay de manao fotoana manokana toy ny talata sy alakamisy. De talata sy alakamisy io zany tena natokana hitondrana fanafana ranoray. De isika ny talata sy alakamisy miditra amin'ny ray ora sy sasany avokoa reo fotoana reo. Ka zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo de samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rera tompoko amin'ny herin'ny ray. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.